Mandray anjara feno amin'ny fampiakarana ny famokaram-bary eto Madagasikara ny tetikasa papri tetikasa eo ambany fiahiny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay vatsiny ny jikavola manome ny teknika amin'ny fanatsarana ny famokaram-bary efa miparika manerana ny Madagasikara isan'izany ny faritra Bongolava. Velaran-tany mahery ny 20 hektara no natao valatahaka nanaovana ny teknika papri anatsarana ny vokabary eo amin'ny Lemakvolodina ao amin'ny Fokotany Antsahatanteraka commune Ankatonondro Sakay district Tsiroamandidy faritra Bongolava. Ny coopérative Miotsoa izay mpamokatra masomboly efa niara-niasa tamin'ny tetikasa tamin'ny fanapariana ny teknika no mitantana ny lemaka ka nahazo toana ara-teknika sy aitao tamin'ny fampiroboroboana ny famokaram-bary. Roapolo sy roa arivo ny coopérative Miotsoa ary mitsangana ara-pianakana dia misehatra eo amin'ny famokarana masomboly sy fivarotana izany. Ny papri zany dia manampy any amin'ny lafiny teknika amin'ny ankapobeny. Misy ihany koa ny fiaraha-miasanay amin'ny DRIC na ny direction régionale de consommation. Lemakvolodina lemaka nanaovana fanandramana sy fanehoana ny voka-pikaroana tamin'ny tetikasa fivary ihany koa tamin'ny alalan'ny fampiasana masomboly karazam-bary vaovao fivary 520 sy vivary 230 izay tantaniny coopérative Miotsoa hatrany. Andrana voalohany natomboka tamin'ny taom-pambolena 2024 telo 2024 ity. Hita fa tsara tokoa ny vokatra satria nahatratra hatrany amin'ny 1 tonne isaky ny hektara ny tambokatra. Resy lahatra tamin'ny fahatsaran'ny vokatra ireo tantsaha. Efa manana ihany koa vokatra masomboly fototra fivary eo amin'ny 3 tonne izay afaka jifaina sy aparika manerana ny faritra ny coopérative Miotsoa ankehitriny. Raha antsika mahita amin'izao fotoana izao ety Tambary fa tsara dia tsara ny vokatra satria niainga tany amin'ny masomboly voafantana zay 5 tonne 5 hectare zay ny vokatra andrasana amin'ity fivary ity amin'izao fotoana izao. Dia tena hita fa tena tsara ilay masomboly vaovao ary mino satria betsaka zao mangetaheta mba tia hampiasa an'izany masomboly izany amin'izao fotoana izao satria tsara ary tena mahatratra ny tambokatra ambony isan'ny masomboly fivary izay vokarinay izao izany. Zay moa zany ary mampamokatra masomboly anay dia manenjika an'ireny foara reny, foara communaly, foara régionaly ary ny sitraka dia manenjika an'ireny foara nasionaly reny koa mba ahafahana manaparitaka an'izany masomboly fivary zany ho antsika tantsara rehetrarehetra manerana Madagasikara satria tena tsara ilay izy ary manana tambokatra sa mihoatra no hafa. Dia zany ilay fivary raha drina amin'izao ety Tambary zao dia hita fa mety amin'ilay toe-tany mafana be loatra na aty amin'ny afovoany andrefana. Izay aloha no tena mampiavaka anazy ary ny izy koa mety atao vary aloha satria tsingeri-painany dia eo amin'ny 500 andro dia efa miakatra ilay karazam-bary fivary. Izy raha ohatra hoharina amin'ireo karazam-bary hafa izay hita tiako, misy zao ireny karazam-bary mavolamba, misy ny X265 dia tena sako no milaza fa tsy mena amin'ny amin'ireo karazam-bary ireo ilay fivary fa tena tsara. Marina fa masomboly karazam-bary vaovao ny fivary 520 sy fivary 230. Voka-pikaroana nataony JIRCAS na ny fohy be pikaroana iraisam-pirenena japonais momba ny siansa amin'ny fambolena sy ireo mpikaroka malagasy avy amin'ny FOFIFA. Mety amin'ny toe-tany mafana sy tany tsy dia lonaka na tsy ampy phosphore, izany hoe tsy dia mila zezika loatra ity karazam-bary vaovao ity. Fanohitra amin'ny fanavaozana sy ampamokarana indrindra fa amin'ny fampiroboroboana ny famokaram-bary, anatrarana ny fampitantena ara-tsakafo indrindra eo amin'ny vary, ny fampiarana ny teknôlôjia amin'ny asa fikarohana, eo ihany koa ny fanarahana ny teknika mpamokarana toy ny teknika papri. Zava-dehibe ho amin'ny tantsaraka izany, ny fanamafisana hatrany ny fahaiza-manao ary miezaka ny fanapariana izany teknika izany. Nisy moa ny fiaraha-mientana ny sehatra maro tamin'izao fahombiazan'ny coopérative Miotsoa izao, izay niara-nisalasy sy niara-niasa ka tonga ho modely fakantahaka amin'ny famokaram-bary. Nampiarana ny teknika papri sy nanaovana andrana tamin'ny fampiasana ny karazam-masomboly fivary. Ny tanjontsika moa zany amin'ny ankapobeny
dia ny fanapariahana ny teknika paprika dia amin'ny fahavitatena ara-tsakafo. Dia ao anatin'izay moa zany kooperativa izay nitsangana, anisany hoe hitondra n'izay tantsorika izay, dia natsangana tamin'ny alalan'ny DRIC zany izay mpiandraikitra voalohany ny kooperativa. Dia amin'ny mampamokatra semence moa zany mazava ho azy, dia teo koa ny FOFIFA izay nitondra ny anjara birikiny amin'ny fanohanana ny masomboly, izay masomboly vaovao, anaovana ny fanandramana, dia ny fivary 85 sy ny 32. Dia rehefa natambatra zany ireo dia izay ilay manome an'ilay tanjona izay fahavitatsena ara-tsakafo ho an'ny eto amin'ny Madagasikara.